Zay ny amin'ny vaovao iny fa ny Alahady 13 aprily ho avy izao kosa no anatanterahina ny fifidianana filoham-pirenena frantsay fiodinana voalohany. Manoloana azy indrindra dia samy manana ny heviny ireo mpanao politika malagasy. Candidat misy 12 no hifaninana amin'ny fifidianana izay ho tontosaina ny Alahady 13 aprily io. Marine Le Pen avy amin'ny Europe des Nations et des Libertés ENL, Emmanuel Macron avy amin'ny RFO France En Marche, Benoît Hamon avy amin'ny PS, François Fillon UMP, Jean-Luc Mélenchon avy amin'ny La France Insoumise, Nicolas Dupont-Aignan UMD, UNQ Nathalie Artard izay toanan'ny Camp des Travailleurs, François Asselineau avy amin'ny UPR, Philippe Poutou Nouveau Parti Anticapitaliste, Jean Lassalle izay mivohy ny fampandrosoana ambanivohitra ary Jacques Cheminade Parti Solidarité et Progrès. Telo andro melohan'ny fifidianana, lasa ny mpanao politika malagasy fa tsisy ny candidat izay azo vato Antsasamanila ary tsy maintsy isy ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay. Iarahantsika malala ny fahasahiranan'izareo ataontsika hoe firenena tandrefana amintsika aty andalam-pandrosoana izay miezaka mitsofoka any amin'ny tanin'izareo na amin'ny fomba ara-dalàna tsy amin'ny fomba ara-dalàna. Ary izay zany no anisany mampitroatra ireo ataontsika hoe extrémiste ohatra ny Donald Trump, ny any Hollande, ny any Autriche, dia ny any Frantsa zany dia mino maromaro antsika fa Marine Le Pen zany tsy maintsy tafiditra au deuxième tour. Ary eo indray zany mety hampiavaka amin'ny frantsay satria fantatsika fa frantsay dia manana zanatany maro dia maro ary ny frantsay dia voafatotra amin'ireo zanatanireo. Fifidianana rehetra-tany dia mikorotana daholo. Ny any Frantsa moa resahantsika io izay anisan'ny nanjanaka antsika efa 20 taona atao hoe tamin'ny 90 taona. Fa ny tena marina amin'io tsy fantatra mihitsy izay zavatra hisy eo amin'ny fandehan'ny fifidianana ao. Be dia be milaza fa ny extrême droite tsy maintsy tafiditra deuxième tour. Izany hoe Madame Marine Le Pen zany. Sasa miteny hoe iza ny ady deuxième tour aminy Emmanuel Macron sa Jean-Luc Mélenchon sa François Fillon amiko lo izy fandrebirebeny zany tsy misy tsony zany hoe any Frantsa no lazaiko hoe candidat ray manana salanisa betsaka. Ny 7 May no anaovana ny fiodinana faharoa. Ni gauche ni droite hoe France non soumise iny angamba ny very fa mety ho lasa filoha frantsay raha za manontaniana hevitro izany hoe sady tsy gauche io tsy droite fa dia la France non soumise ary izy koa izay nanambara angambany ary izay anisany veriko hoe voalohany nainontsika an'izay hoe eloka behivava ny fanjanahantany izy ny sanyteny an'izay ary isika rehetrarehetra tany voazanaka angamba dia mino fa ao ambatika izay zavatra ary manohana azy na ara-tsaina na ara-panahy. Rehefa dinihana koa nefa le fampelezan-kevitra any manana candidat ny haute finance ny hery zareo Emmanuel Macron nge candidat ny haute finance ka na inona ataon'ny candidat sasany eo dia izy efa mitarika io amin'ny sondage rehetrarehetra ary izy ny tompony vola ary eto amin'ny monde entier mbola ny Londres ihany ny haute finance ary izy miara-miasa amin'ireo haute finance ireo. Diky zany fa raha pays capitaliste ohatran'ny la France io na hoe libéral fa pays capitaliste ny frantsay fa tsisy libéral zany. Ireo teratany frantsay ivelan'ny la Frantsa dia afaka mandray anjara amin'ny fifidianana io. Eto Madagasikara manokana dia tanàn-dehibe misy 13 no isin'ny birao-pifidianana ho an'ny eto Antananarivo dia ny amin'ny consulat général eny Ambatomena ary ny